Ny tombo ny fanafarana friperie araka ny tatitra ny direction générale des douanes dia ny tombo 2.5 isanjato ny fanafarana friperie ao Madagasikara nandritra ny 9 volana voalohany ny taona 2024 raha oharina tamin'ny taondasa. Ny totaly 724 taona ireo friperie nafarina holanina tamin'io vanim-potoana io. Hidirantsika moa ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video ity fa mialohan' zany aloha dia mbola toy ny mahazatra abonné aloha ny chaîne-natsika, asio j'aime ny video ary apetrao ihany koa ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohany tena herisoantsika amin'ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Tsika azy dia tsy haiko izay tena fahamarinany fa zareko aminareo ity hafatra izay nambarany fanirisoa Erinaivo ity. Raha azoko tsara izany dia imbiky hery laza nandeha tany Komoro no nilaza fa any beau-père le volamena dia Rajoel koa mety mbola nanamafy tamin'ny investiture hoe any beau-père io. Tamin'ny andalany faharoa amin'ny hafatra izay nambarany fanirisoa ity no nilazany hoe tadidinareo imbiky hery laza nilaza hoe fantany iza ilay rezo kay vere izay zany le izy. Zao dia mody omena place député izy mba hangina sady tsy nosamborina so mivoaka ny resaka fa ny Komoro dia tsy hangina amin'izany velively ary tsy blague aminareo eo hoy ity fanirisoa Erinaivo ity raha naneho ny heviny. Any ianao Remialy Razakandisa hoy fanirisoa mitodika fa ao aminareo ao ihany no misy délateur. Noho ny farany moa dia nilazany fanirisoa Erinaivo ny hoe mitodika any amin'ny La Gazette des Comores ny maso ny zao tontolo zao miandra ny secret hafa mbola hipotsaka amin'ity resaka trafika na volamena ity. Izany moa ny hafatrafatra izay nambarany fanirisoa tsy haiko izay tena fahamarinany fa izahay dia mizara sy mampahafantatra ny zava-misy sy ireo rehetra mandalo ary ny fanehoan-kevitra n'olona rehetrarehetra. Zay moa ny mikasika ny fanehoan-kevitra izay nataony fanirisoa Erinaivo iny ndeha arisika ilaza kely ny zavatra niseho tany Mahajanga ny omaly raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Krepin-Bendranahary. Haitrano tany Mahajanga, trano lehibe iray no may eo ampitany hôpitaly Mahabibo Mahajanga ny omaly. Ny hitatra be ny afo tamin'izany fa niezaka namono afo sy ny fe araka izany ny fokon'olona nefa ny tena nahagaga tamin'io dia misy mpanararotra mangalatra ny entana izay navoaka tao anatin'ny trano. Somary mampalahelo ihany ny toe-tsaina satria ny olona efa hita fa niharamboina dia mbola angalarina indray ny entany hoy ireo sasany izay naneho ny hevitra ravantany voanaheno io zavatra io. Zay moa ny mikasika trangana haitrano izay niseho tany Mahajanga ndeha arisika hiresaka kely ny zavatra misy any Ambanja Antsiranana. Ny volana Aogositra 2024 no vinavinaina avy tana tanteraka ny lalam-pirenena fa enina mampitohy any Ambanja sy Antsiranana. Efa misy ny ampahany efa andalam-pahavitana toy ny tetezana, ny dalo ary ny station de pêchage. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika ny lalana izay mampitohy any Ambanja Antsiranana ndeha arisika hivadika kely resaka lozam-pifamoivoizana mo izy ity. Lozam-pifamoivoizana saika handositra ilay teratany vahiny. Moto iray no nifandona tamin'ny fiara tsy matado-dalana teo amin'ny sekoly Marcos mihazo any complexe sportif iny. Teratany vahiny no tompony ilay fiara ary efa saika handositra. Marina fa tsy nisy ny aina nafoy fa ny mpamily moto no naratra. Izany moa ny loharanom-baovao izay navoaka ny vaovao TVM Mahajanga ilay resaka lozam-pifamoivoizana saika handositra ilay teratany vahiny zareko sy ampahafantarina ianareo rehetra ato. Zay ihany koa ny mikasika aniny lozam-pifamoivoizana iny ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta tsy iza moa izany fa Andriamatoa Ntsay Christian Mantalia Ambilobe manafaingana ny fanarenana ireo fotodrafitrasa simba vokatry ny fandalovan'ny Rivodoza Gamane ny fitondram-panjakana. Maro ireo fotodrafitrasa mpambolena simba vokatry ny fandalovan'ny Rivodoza Gamane tamin'ny fiandahany ity taona 2024 ity. Miazaka manarina izany amin'ny fomba aingana ny fitondram-panjakana ka izany indrindra no nandehanan'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta Ntsay Christian nidina nijery ny dinginy Mantalia nandritra izao fandalovany any amin'ny faritra avaratry ny Madagasikara izao.
Potika vokatry ny fiakarany reny ranona mahavavy ity dingy mirefy 500 metatra ity ary mila fanarenana maika mba hanampy ireo mponina amin'ny fivezivezena sy hisorohana amin'ny loza sy ny tandindondoza manambana isaky ny fandalovana ireo rivodoza samahafa atiraky ny fiovaovan'ny toetrandro. Izao fidinana nataon'ny Praiministra niaraka tamin'ireo solontenan'ny tompon'andraikitra any antoerana izao dia mamagitra ny tena asa hamerenana amin'ny laon'ny tohadrano mba hitsinjovana ny fiainan'ny mponina amin'ny alalan'ny fambolena vary sy fary any anatin'ny lemaky ny mahavavy izay iankinan'ny toekarena ao amin'ny distrikany Ambilibe Manontolo. Nony izany ezaka rehetra izany dia tsy hainy tsy sotran'ny fitondram-panjakana izay taritin'ny lehiben'ny gouvernemanta Antsay Christian sy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Merci président, merci Premier ministre Antsay Christian. Hiresaka kely ny mikasika ny filoham-pirenena Andry Rajoelina indray isika toko fitaka fanisoa atao levenam-bola hoy Andry Nirina Rajoelina dia tsy maintsy ataontsika ny haninana hatrany amin'ny 200 farafahakeliny ny delestazy ao Antananarivo sy ahafahany olona miasa. Tetibola mehoapampana no atokany fitondram-panjakana hanampinany jirama ka tsy ekena kosa raha efa ampandeferina ny vahoaka no tsy tomombana ny tolotra omena azy reo. Toromarika no nomeko hoy filoha Rajoelina ny hampandehanana ireo groupe tako goavana ao Ambohimanambola na de eo aza ny fandaniana solika 300 tapitrisa ariary isanandro takiany fampandehanana azy reo. Hanampy izany ny fanetsehana ireo groupe rehetra eo anivon'ny jirama mandeha amin'ny fuel lourde. Ary anisany hafatra izay notsindriny Andry Rajoelina ihany koa ny hoe hoany lavitrezaka dia hatramin'ny 1000 megawatt ireo ivontoerana mpamokatra herinaratra avy amin'ny angozo hazo avozina hapetraka ny manerana ny nosy. 500 megawatt amin'izany dia avy amin'ny famatsiambola ny fitondram-panjakana madiodio. Izany mo anisany hafatrafatra izay nambaran'ny filoham-pirenena malagasy tsy iza mo izany fa Andriamatoa hajaina Andry Nirina Rajoelina nohon' izany dia tehaka be ho azy tsy hainy tsy sotran'ny fitondram-panjakana izay taritin'ny Antsay Christian sy Andry Nirina Rajoelina. Merci président Andry Rajoelina fa tena miavawaka tokoa ianao. Ny hamaramparanansika ity video anankiray ity dia hafatra izay nambarany Antso Beaumartin tsy nampoiziko ho courant no olako amin'izao 420 zao hoy izy. Hoy Antso Beaumartin tao amin'ny pejiny no nihetraketraky ny jiro dia tsy afaka manantena azy intsony aho amin'ny resaka beauté teto aho vao tonga saina tanteraka fa ny loharan'ny olako eto ambonin'ny tany dia ny resaka courant. Tsy nampoiziko hoe izany no problème amin'ny fiainako amin'izao 420 izao. Un mal pour bien fa niverina ny hatsaran'ny voloko. Iray volana zay no niverina zato isanjato natoraly ny voloko tena faly aho io retsy hoe hafatra izay nambarany Antso Beaumartin raha naneho ny hevitra tao anatin'ny pejiny. Zay ihany koa ny namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy mankasitraka nareo rehetra na vitanay video hatramin'ny farany ary mbola manentana nareo ny mbola hanaraka ny video manaraka. Zay fa tsy halavy ny resaka hametra veloma izay veloma vitivity fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.